Miarabantsika namana sy tapaka manaraka eto amin'ny page Facebook ny tenako a dia manamafy ny resaka zay soratako teo mahakasika an'ireo tsaho zay iniana hely am'izao fotoana zay fampiresantsika eto an-tampon-tanàna Mahajanga voalohany. Betsaka ny tsaho miely arisany am'zany hoe tsy feno ny atoto taratasy zay ahafahanay milatsaka fidiana solombavambahoaka. Misy ny taratasy zay tsy ampy izy zareo. Ary misy koa ny resaka mifanohitra am'zany koa zay iniana paritaka dia ny resaka haine rasialy moa zany zay fantatra fa misy am'izao fotoana izao. Nahatonga azy io dia zao misy hainao manjery zany zay tena nanapaka ny fiara-miasa amin'ny vatantenanay moa na dia manonona ny anaranay dia ohatran'ny fady am'zany hainao manjery zany dia hainao manjery RTN na radio telenaka. Nisy ny vaovao zay nalefa taorianan'iny fataperan'ny datin'andro ahafahana mametraka taratasy filatsako vidiana izay dia nisy ny fanononana ireo kandida zay nahazo lalana ilatsaka. Misy efatra eto an-tampon-tanàna Mahajanga dia ny Irmara tononona ny anaran'ny solombavambahoaka nandrafitra an'izany izy roa, dia nisy koa ny lidera Fanilo voatonona ary nisy ihany koa ny tsy miankina koa voatonona fa rehefa tonga amin'ny anaranay moa zany izy dia nidikavina izany fa tonga dia hoe firaisan-kina. Ahoana moa tsy niororo ny vahoaka, niororo dia niantso be dia be niantso mandia ary izay mahatonga an'le tsahony hely fa tsy afaka milatsaka afaka ny kristian. Ka izay zavatra zay dia diso tanteraka, diso ary tsy marina, vaovao tena feno lainga. Tsy fantako ny antony na hoe fankahalana ve sa inona fa ny tsirairay moa zany afaka mandinika an'izay ka eto dia milaza aminareo fa afaka milatsaka soamantsara. Ny afatra ambarako fotsiny ho an'ireo namana zany zay manana fomba fijery maramara manoloana an'izay teti-dratsy, manakorontana tanàna, manakorontana ny saim-bahoaka, ny mpifidy indrindrandrindra dia tokony atsahatra satria tsy mifanaraka amin'ny kolotsaintsika indrindrandrindra ny asa fanaovan-gazety fa tokony avoaka ihany ny anarana na mifankatia aminao le olona na tsy tianao le olona, manana zo tokony ho fantany vahoaka ny rehetrarehetra zay mandray anjara amin'izay fifidianana izay. Ka izay no zavatra tena holazaiko eto lainga izay mety hanampiako azy moa farany raha nisy ny fidiranay amponja tamin'ny taona 2022 dia sazy miantona no nisy zany tsisy fiantraikany amin'ny atota taratasy zay tokony alainay amin'ny tribunaly ny mpahilalana rehetrarehetra mahafantatra an'izany fa inina hely io teny io ho an'ny mpanao an'izay satria zay ny teti-dratsy nahatonga ny famoronana dosienay dia mbola tsy mijanona am'izao fa hita manana commentaire be dia be zay mahakasika an'izany fa tsy fotoana anaovanay an'izany eto. Ary indrindrandrindra koa moa mandeha ny fampitahorana maro isan-karazany zay iniana hely am'izao nefa tsy manova zavatra zay fa iny efa nasiako to le taratasy manamarina fa voaray soamantsara ny antota taratasinay dia izy io aseo koa ny organe de vérification et d'enregistrement no nanao an'izany ka tsy misy afaka handiso an'ity fa ity no taratasy avy amin'ny CENI manamarina fa voaray ary enregistré soamantsara ny candidaturanay zany eto an-tampon-tanànany Mahajanga voalohany. Farany dia manentana antsika namana sy tapaka rehetrarehetra noy ny asa ampihely an'izay eny anivon'ny fiarahamonina fa hatreto mbola tsy niakatra hainao manjery ny tenanay tsy fantatra ny antony fa ny fandresena dia miankina amin'ny asa ataon'ny tsirairay ka samia mampafantatra ny manodidina azy ny tsirairay anamafy fa mahazo milatsaka soamantsara isika ary ampahafantaro tsy miova afakandro kristian. Tena koa dia vonona ilatsaka solombavambahoaka fa tsy anao solombavan'ny mpitondra, tsy miaro ny tombotsoan'ny mpitondra fa miaro ny tombotsoam-bahoaka, mitsangana ijoro ary tsy azo lembenana amin'ny tombotsoan'ny vahoaka ny Mahajanga voalohany. Ary tsy vitan'izay ihany fa hanara-maso tahaka ny anak'Andriamaso ny asan'ireo fanjakana mpanatanteraka rehetra tsy ampiambambana ary tsy misy mamatotra amin'izany. Lazaiko eto
fa betsaka ny antony mahatonga an'izay fanenjehana izay fa tsy mampiovantsika izany ninona idona, ninona hiatra, fa ny fandresena no andrasantsika rehetrarehetra amin'ny fahaizantsika miara-miasa. Ka entanina ny tsirairay ampiely eto atapon-tanàna Mahajanga fa ninona ny zavatra atao dia ny fanovana zany zavatra tsy azo iodivirana. Zay ngambany no amaliako an'ireo tsaho rehetrarehetra zay ahely izay na fiainako manokana izany na resaka politika mijoro hatrany, mijoro ny tenako ary mijoro koa ianareo zay mpanohana fa izay no ahafahantsika mitondra fandresena eto amin'ity tanàna tiatsika mamitsika ity. Mahajanga tsy maintsy tafita, Mahajanga tsy maintsy miranga, izay no tarigetratsika. Sotra tompoko.